Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra izao maraina ny lakamisy voalohany volana aogositra izao, ampitiavana sy omba ampitahina no irarianao soa ho anao sy ny ankonanao izay manaraka izao pety izao amin'ity maraina tiany dia akasika ny misy atsika tsirairay avy iny tompo. Alohanderantsika ny amofinaina an'ilay vavakasika. Dia anay tsara ny izan-danitra tolotra anao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Satria anao izay satria tsy navelanao irery ary tsy navelanao anatin'ny fahakiviana sy ny fahafoizam-po fa dia nazonao mandrakariva mba hiankina aminao. Angataka aminao izahay mba tsy hiala aminay tokoa ane ianao ary izahay tsy hiala aminao fa ho eo an-tongotrao hiantoraka ao ary hianaraka ny toromarika rehetra avy aminao. Ny fanahinao masina ne ombanay hatrany ary hanome hery sy hanoro lalana amin'ny fotoana rehetra. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity dia aoka ny ianao hiasa eo amin'ny tsirairay avy aminay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatemofinainantsika androany dia manao hoe ao am-po ny fanjakan'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Lioka 7:1-9 manao hoe fa indro ny zanaka fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Amen. Ratsy toetra sady nampahory ny fanjakana tamin'ny fahavelon'i Jesosy. Misy fanaovan-dratsy ny opapana mihitsy hatraiza, fanaovana ankeriny, misy ihany koa ny tsy fandeferana ary fahasahiana sy fanosihosena. Tsy niezaka ny hanao fanavaozana ara-panjakana nefa ny mpamonjy tsy namely an'izay fanaovan-dratsy teo amin'ny firenena izy, na nanameloka ihany koa ny fahavalo-pirenena, tsy nisalovana amin'ny fahefana na ny fitondran'ireo teo amin'ny fanjakana izy. Ilay ohatra ho antsika dia niatakataka tamin'ny fanjakana eto an-tany, tsy hoe satria tsy nampiraika azy ny fahorian'ny olona fa satria tsy eo amin'izay mety ho vitan'ny olombelona ivelambelany fotsiny ny fanafody. Mba homby aza ny fanafody dia tsy maintsy mahatratra ny olombelona tsirairay izany ka manavao ny fo. Nisy fariseona nantona an'i Jesosy nanontany hoe raha oviana no tonga ny fanjakan'Andriamanitra? 3 taona mahery lasa izay no nanomezan'i Jaona mpanao batisa ny hafatra tahaka ny antson'ny trompetra izay nanakoako nanerana ny tany manao hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra, nefa tsy nahita famantarana ny amin'ny fanorenana ny fanjakana ihany reto fariseo reto. Namaly Jesosy ka nanao hoe tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra ho zay izy dia ao anatinareo. Manomboka ampifono fanjakan'Andriamanitra. Aza mijery hetsy na eroa ahita fanehoanany raranofo mba hanamariana amin'ny fiaviany. Tsy manambara azy ho mesy fotsiny ny asan'i Kristy fa maneho koa ny fomba hanorenana ny fanjakany dia amin'ny alalan'ny teniny izay feno hatsara-panahy avy amin'ny tsinjimandry, amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina ao anaty ary amin'ny alalan'ny firaisan'ny fanahy aminy izay fiainana. Ny fisehon'ny heriny lehibe indrindra dia eo amin'ny toetra ny olombelona manjary manana ny fahatanterahany toetra mampanahy ny Kristy. Tamin'ny nanomezany zanany ho an'izao tontolo izao, Andriamanitra dia nanolotra harena tsy mety ho levina ho an'ny olombelona. Raha ampitahina amin'izany harena izany ny fananana angon'ny olona hatramin'izay nanorenana an'izao tontolo izao dia ho tsinotsinona izany. Tonga teto an-tany Kristy nijory teo anivon'ny taranak'olombelona mitondra ny vesatry ny fitiavana voangona mandritra ny manjakizay. Io no harena ho raisitsika amin'ny alalan'ny fifandraisana aminy ka asehontsika sy hizorantsika ihany koa fa nirina amintsika dia mba hitombo fadokena sy hitombo fahalalana itsika ka tsy hanana indrindra ny amin'ny fitantanany. Aoka ny fotoana rehetra izay mbola omen'Andriamanitra antsika hivelomantsika dia afahantsika mandray an'i Kristy eo am-potsika amin'ny fiainantsika ary ihany koa afahantsika mizotro amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana hatrany. Amen. Ry tompom-tianay eo mbola misaotra anao izahay ny amin'izany tenao izany. Irinay tokoa raha mba ho tanteraka aminay tokoa ny hoe fahatempolon'Andriamanitra ny tenanareo ary aoka tokoa ny ianao hitoetra ao anatinay
ka anao tahaka ny Paoly izay ilaza hoe tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Amen. Sapiaro